Miaraba tompoklasy tongo vavy tonga soa tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ny MBS indrainao amin'izao alina izao. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany isan-tarantsika ny vaovao ary dia ny resaka adi-hevitra izay nifanaovan'ny kandida marika Ravalomanana sy Andry Rajoelina mbola mitana ny sain'ny ankamaroan'ny mpanara-baovao tokoa ny mikasika ity adi-hevitra omaly alina ity. Mananiny heviny mahakasika izany indrindra ireo olona sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Arahantsika avy hatrany ny sary. No tanterahina omaly teo amin'ny haino manjerim-panjakana ny adi-hevitra voalohany teo amin'ny kandida hiatrika ny fiodinana faharoa. Anisan'ny nanatrika izany ny kandida marika Ravalomanana laharana faha 520 sy ny kandida Andry Rajoelina. Samy nanana 80 minitra avy izy ireo nitondrany ny vinanasany mandritra ny 5 taona raha lany filoham-pirenena. Manoloana izany indrindra dia liana tamin'ny adi-hevitra tokoa ny olom-pirenena malagasy satria olona hitondra azy mandritra ny 5 taona amin'ny adi-hevitra. Ny iray ny ankamaroan'ny hevitra tamin'ny olona sendranay androany. Hafa ihany hoy izy ireo ny olona efa manana traikefa sy ampy fahamatorana fa tsy hitaitaitra fotsiny. Voaporofo ihany koa izao ny vinanasa afaka tanterahina tsara sy laharam-pahamena ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy, ary koa ny vinanasa sarotra tanterahina sy ny tsy maneho ny fiainana andavanandro ny mponina. Amin'ny fahitako azy ary efa adi-hevitra anankiroa miaraka ohatran'ireny dia mila fitoniana. Le anankiray zany le zandy kely le mbola tanora loatra masainy dia efa mitratrevatreva amin'ny fiatomboana dia efa hita hoe asa hitanareo tsara tamin'ny andron'ny Jacques Chirac sy Mitterrand fa vao teritezitra ny andaniny dia efa nidina ny vatony. Ka reny zany mampitrabo dia tokony mba hiatrika ohatran'ireny dia tena mana fitoniana mihitsy aloha vao miakatrena. Izay angamba ny amin'ny momba ny finanasa le ao amin'ny manifesto rehefa nandinika dia hitako hoe tena azo tanterahana ary tena azo tanterahana tsara. Fa le anankiray ohatran'ny nofinofo zany hoe anao bulletin anao zavatra sarotra zany vola am-pelantanana tsisy dia anina atao fa le mamay vahoaka raha amiko dia ny fandriam-pahalemana, ny ara-tsosialy, zany trano mora zany misy trano mora ngeo fa mikatona fotsiny fa tsisy mividy tsy takatry ny mahantra ozy izy ary tsy tian'ny mpanana. Ka izay ny fijeriko azy na metombony be an'ilay kandida efa zatra zany efa zatra nitondra. Ny anankiray 5 taona mbola tsy ampitraikefa loatra. Ny fahamatorana aloha dia efa azo tsapain-tanana ho an'izay mpijery rehetra tamin'iny débat iny. Ny président Ravalomanana zany hatramin'ny voaloha ka hatramin'ity androany ity dia iny foana izy tsy miova amin'ny teny nomeny izy ary izay teneniny dia tsy maintsy tanterahiny. Tsy atao hoe fanaratsiana be fahatan'ny kandida anankiray na hoe zandry kely fa ny arahana nahita ny afaka jerena ny sary fa na iresaka amin'izy ianao na iresaka amin'izy ianao ajanona aloha ny finday fa ny arahana hita ny finday teo akaikiny teo mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mahazaka firenena ve isa mbola mitady hevitra olona hafa. Izay ngamba ny azo ambara. Fa raha izaho manokana zany no hoe anontanianareo dia mahita zany hoe misy mahasamihafa an'ilay kandida anankiroa zany. Mamela fa za zany tsy mitongilana amin'ny atsiny amin'ny roa fa mahita fotsiny zany hoe le numéro 13 mbola hita aloha mahatanora saina azy tsy hoe tsy fitiavana azy fa ny zavatra rosony zany dia ohatrany hoe mbola mipetraka amin'ilay mampanofinofo foana. Ny dada kosa nefa rehefa nijerena zany rehefa ndeha an'ilay zavatra hitanao mihitsy zany fa zavatra efa nisy fa tapaka dia raha tohizana zany le zavatra dia hita zany fa mety ahitana fahombiazana kokoa noho n'le fandaran'le anankiray. Raha ny ilay fionana maly tao amin'ny TV izay nandeha tamin'ny MBS rehetrarehetra reny dia hita mihitsy hoe hafa ihany data
apa ihany dada satria hainy dada tsara nametraka ny zavatra rehetra izay ilain'ny firenena fa tsy kobakambava fa zavatra azo tanterahana tsara dia jerevy voakely fa mamaky jery telefôna zay vao mamaly zany hoe mbola mila ny raha-pirahonana avy any avelany ihany a mandefa na laza hoe zao ny zavatra atao firenena ny oentina ianao rehefa miketra zavatra anankiray a dia ianao ny mamaolana mivantana dada ihany mahavita an'izany eto amin'ity firenena ty a sady milaza mihitsy hoe aleotsika malagasy a ianao hoe zanaiza ipidra président Marc Ravalomanana ampasiam-bolona Desambra ho avy zao fa reny lazainy tereny dia azo mitanterahana avokoa ary zavatra efa nataony tsy mitsapatsapatsoina izy a fa tena ao anatin'le filan'ny malagasy mihitsy koa dia hitatsika aza misalasala ianao zay niaraka tamin'ny rajoelona dia tarenika ianao hoe niaraka tamin'ny rehetra azy efa mivadika anakaty amin'ny dada daholo satria masapa hoe nangorokareny izy teto ka dia zao tarika atsika malagasy a président Marc Ravalomanana ihany ny vahaolana ho an'ity firenentsika ity ampasiam-bepolo volana Desambra ho avy zao a andaotsika rehetra hipidy amin'ny président Marc Ravalomanana fa io ihany lay 25 anavitra amin'ny firenentsika dia ho afaka Madagasikara ho tsara daholo ny lalana fotodrafitrasa ho tanterahana satria efa fantatra fa efa nataon'izany raha mikasika ny adevitra tamin'ny omaly iny a dia za zany mahita hoe amin'ny mampampianatra dia mahita hoe rajoelona zany tokony mbola manana fiomanana aloha vao miatrika amina sehatra débat ohatran'ireny fa hita mihitsy hoe mbola tsy ampitraikefa mbola manana fotoana izy fa hatramin'izao aloha dia mbola président Ravalomanana no afaka navitra ny firenena zay tompona azo itenenana anazy le vinanasany misy vinanasa azo tanterahana misy vinanasa tsy azo tanterahana fa zavatra misy a efa latsaka katerena ny firenena dia izy amin'ny matitra kokoa ho anahy manokana dia manifesto ary mitaonany malagasy a fa ny manifesto hitanao a proof hoe io le izy a efa tonga dia atao le manifesto tompoko maresy lahatra ary hitomako ny malagasy rehetra nitsapy izany izao dia efa tsy voarebireby ny nofinofy intsony ny malagasy satria efa miatra hatrany anaty vilany mihitsy amin'izao ny fahantrana ny tsirairay avy araka izany no tompony safidy amin'ny 7 ny volana Desambra izao ny fantatra ihany koa dia efa samy nitondra ny firenena ireo kandida iroa ireo na ny andaniny na ny ankilany ka samy isika mijery ny zava-bita nandritra izay fotoana nitondrana izay raha tsy laza fotsiny ny ady amin'ny kolokolo teo anelanelan'ny taona 20 sy 20 izay nitana ny laharana 520 Madagasikara ary tsy nitsaha niakatra kosa nanomboka ny taona 20 taorian'ny fanonganam-panjakana mahakasika trany izay ady hevitra ny fanaovan'ny kandida Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina izay dia nizara roa mazava tsara ny endrika ivelan'ny ady hevitra nisongadina tamin'ny kandida Marc Ravalomanana ny fitoniana sy ny famatorana raha tokany mifanohitra amin'izay kosa notazana teny nasetry ny kandida mpifanandrina taminy fanamarina tena sy famafazana lainga entina naratsiana ny kandida Marc Ravalomanana no nasongadina Andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'ny ady hevitra andeha arahantsika ary ny fanampanazavana entiny Edena Eliasy Mathieu Prancy vao nanomboka ny ady hevitra dia nisongadina sahady ny toetra ny olona mendrika sy tsy mendrika hitondra firenena efa tamin'ny andro ny tetezamita ity mpanonga-panjakana ity no nampanantena pokaty ny vahoaka malagasy ankehitriny misoratena ho toy ny olona tsy manantsiny eo anatrehan'izao tontolo izao voalaza ny fakapoka ny fanamboarana fotodrafitrasa nanizingizina ny tena ny tao anatin'ity ady hevitra ity fa tsy nisy fahamatsim-bola avy amin'ny fitondram-panjakana tsy zako tsy hoe no tsy tiako ary raha nilaza ianao teo fa hoe tonga tao za eto ilaza aminareo marina ary marina ihany hitako mihitsy ary tadidiko tsara tonga tao borao a nareo singano be raha tsiraona dia nilaza hoe mba hampioanao an'eo lay trano tadiavy tsara inona moa zay tao Ambotsiro ohatra eny trano inona le hoe anao an'le lapantanàna le lapantanàna na me anao 5 milliards minonao fa za tsy mba mamorona zany ary jereo afa nisy 5 milliards menazy tao tsy adino zany tao amiko a nareo sy Norbert Lala Ratsiraonana tadiavy zay nakao aminao za président Norbert Lala Ratsiraonana antanio izy lehilahy lehibe ianao président Ravalomanana ray aman-dreny ianao be ianao fa aleo tsy andainga fa tsy mety tonga ataonareo a hoe anao visite ko anao no mbo tapitra ny président Ravalomanana raha ohatra renao ka nanampy ny hôtel de ville na nina tsy solo tena mpanjakana tonga tamin'izany anao mipôzy ny première pierre ny rahanao hoe tsy misy tonga any
Zay misy andrajony aloha malina dia matora aloha mifanaja rehefa aza mandainga tompoko eno am manajanao am eno ilo le izy manajanao am mazoby anao Hoy ianao fa kosa ny mandainga sekeko ny fitahana ny vahoaka sekeko ny mandainga ianao tsy mety eno tsara tady afaka apa aloha aiteny tonga tao izy anao visite courtoisie niaraka tamin'ny lala Norbert Alatsinainy ninona tenenareo zay marina raha iamandreny soa ihany fa mbola velo tompoko lahy mialatsiny président Norbert Lala Alatsinainy soa ihany izy fa mbola velona ity anefa no profo mazava ary lahateniny tamin'ny 17 May 2024 fonizy be ny tanàn'Antananarivo voasoratra ao anatin'ity lahateny ity ny hoe efa eo am-pelatanana ny 50 isanjaton'ny vola anatanterahana ny asa no ny fanampiana avy amin'ny filoham-panjakana sy ireo malala-tanana mbola Andriamatoa Marc Ravalomanana no filoham-pirenena tamin'io fotoan'io ary voalaza fa mahatratra 10 miliara ariary ny fanampiana ny men'ny fanjakana ny komina Antananarivo renivohitra anamboarana ny lapan'ny tanàna mbola nanamary-tena indray nefa Andry Rajoelina fa tsy mbola niona tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana nandritra ny nahaben'ny tanàna Antananarivo azy na dia indray mandeha aza songe hoahy tsy amorona lainga tsisy tombontsoa anahy eto ilazana ny endrikendrena nalolo tsisy fa maro fa ny marina marina monsieur le président hoe zavatra tsotra ndresahako eto zavatra marina zavatra nisy teo anao tamin'izay président tonga aty zay anao visite corte raha misy olona mba tena idole enao mihitsy nitresaka teo nareo sy Norbert Alatsinainy teny an'izay tamiko anao dia hoy aho hoe eny ary anampy anaovanareo ny lapantanàna io fa rehefa milaza anao vo hoe hevitra eo zany anao ireto kosa ny sary manam-pirofo fa niona mivantana ary tsy indray mandeha fa efa tsy latsaky ny telo no ny fampiresaka tamin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ny tenany naritra ity ady hevitra ity ihany koa maro ireo fanontaniana tsy novaliana ity mpanonga-panjakana ity hainy nanodina ny resaka rehefa tonga teo amin'ny fanontaniana izay tsy hainy valiana isan'izany ny fanontanian'ny mpanao gazety hoe manaiky ny voka-pifidianana avoaka ny HCC sy ny CENI ve ianareo toy izao ny valiten'ny ireto kandida roa ireto fa ianao ve vonina anaiky ny voka-pifidianana izay ho avoaka ny fitsarana vombalalam-pandrosoana manaiky tanteraka mihitsy aho izy avoaka ny anao tsy mbo zany Andriamatoa Rajoelina ve anaiky io za dia lazaiko anareo tsara matoa nanaiky ny tsy latsaka hovidiny tamin'ny taona 13 dia ozy izy za hoe aleony tombontsoa ambony ny firenena no apetraka raha izay rehefa niona izay sy ngia président Ravalomanana tany Seychelles dia ny anazy moa niody ihany tsy maintsy mody zay ny anazy dia zao ny zavatra nitranga mivory izahay tonga tao avela itsika teny veloha ny mpanoana ny Ravalomanana sa fitenena koa raha iteny matsako zareo dia afaka mihina micro eto koa dia za mijanona amin'ny fitenenako mahatonga saina ny vahoaka malagasy ny ady hevitra toy ireny mba ahaizany tsirairay mametraka ny safidiny hoe iza ilay olona afaka anarina ny firenena iza ilay olona azo ametrahana fitokisana tsy mampanantena zavatra tsy ho tanteraka iza ilay olona manana viana matotra ary ny volavolaina ny ainga tany fotony fa tsy ny ainga tamin'ny fifanarahana amin'ny any ivelany mila olona matotra i Madagasikara olona mahafehy ireo sehatra rehetra misy eto Madagasikara fa tsy olona manao bolokom-bazaha fotsiny ka na ny voambolana ampiasaina aza tsy fantatra akory fa ao anatin'ny foto-davitra sakoka fanaovana le dame na le toadrano tsy maintsy zay nanako hoe mifampitoy ny ireo dia zay mahatonga hoe tsy maintsy ataontsika misy fanontaniako tsy azo kely inona moa le dame toadrano antsy barage zao ny tianao lazaina dame rano miangony angononao ny rano ohatran'ity zao ty boribory ty dia angononato zay natao hoe dame fa tsy madama dictionnaire vaovao zay zany dictionnaire vaovao zay zany zay dame
tsy mitombona kosa ny filazana fa manavakavaka ny kandida marika ravalomanana mba hanamporofona n'izany indrindra dia nitsidika ny faritra iva ny tena ny androany ary ny fanakalo hevitra tamin'ireo eo anivo ny fikambanana ambalam-bahoaka ary ny fanome tokony andaniny sy ny ankilany fa hiara-iasa ary bata fandresena amin'ny 7 ny volana Desambra izao. Fitaovana entin'ny mpifaninana aratsiana ny kandida larana 20 marika ravalomanana ny filazana fa olona manavakavaka izy ary tsy tia ny vahoaka madinika eny ambany tanàna sy ny olona any amin'ny faritra. Noporofoina fa tsy maro ny filazana io satria andavamamba no tsy tian'ny kandida larana 20 marika ravalomanana voalohany ary niaran'ny osona tamin'ny vahoaka teny atao ny adevitra amin'ny vatana tamin'ny fifanatrena amin'ny vatana teo aminy sy Andra Rajoelina tao amin'ny haino manjery pirenena ny alahady lasa teo. Tsy nandeha irery dada teny andavamamba fa niara-ty tamin'ny neny lalao ravalomanana izay notronon'ireo vahoaka avy amin'ny fikambanana ambalam-bahoaka eny amin'ny faritra iva eto Antananarivo renivohitra. Namafisy ny kandida larana 20 tamin'ireo mponina andavamamba fa tena tia ny ambalam-bahoaka izy, tsy tenenina mivava fotsiny na verimberina isan'andro anefa izany hoy izy fa tsy maintsy porofoina amin'ny asa. Aza matahotra ianareo hoy dada fa ao anatin'ny 100 andro dia ataontsika milamina sy mahafinaritra ny tanàna toa andavamamba. Ny resaka fako eto Antananarivo indray dia raha vao tonga eo amin'ny toerana isika dia ho avy ny bakan-jaordira maro be hanadiovana ny tanàna toy ny nisy tamin'ny taona 2024 fa manana faharetana kely ianareo hoy dada nanome toky ireo mponina nanatrika azy. Vavahady idira ny vahoaka malagasy avy any amin'ny faritra Antananarivo ka tsy maintsy ataontsika zay hanamboarana azy. Otoin'izay vaovao politika izay hatrany dia miantso ireo mpanao politika tsy ankanavaka ny vondron'ny fikambanana ny fanahy no mahaolona izay tarihany ny rado ravalomanana mba hitsinjo no avy ny tanora malagasy. Io ihany koa no anisany nambaran'izy ireo androany tetsy Mahamasina, Noro Fitiavana sy Rivo Rajaonarivelo. Mangataka ny mpanao politika rehetra ny fikambanan'ny fanahy mahaolona tarihin'Andriamatoa ny rado ravalomanana mba hijery no avy ny tanora malagasy. Ny fijerena no avy ny tanora amin'ny alalan'ny fampandraisana andraikitra azy ireny manomboka ny amin'ny raharam-pokon'olona eny hatrany anivon'ny ministera. Fa ny zavatra angatahako fotsiny fitantanana tsy mijanona fotsiny amina poste ministériel fa ny fitantanana manomboka hatrany amin'ny fokon'olona ka hatrany etapony dia mitantana daholo dia izay le tanjona hoe tokony atao maire ny maire tokony tanora daholo miezaka miditra amin'izay ankizy nianatra ny tokony ho atosikotsika no lery mba manana viny izy amin'izay. Manoloana izany tsara ny mampahafantatra fa anisan'ireo kandida efa nanoana izao antso izao ny kandida larana 20 marika ravalomanana. Efa nisy moa ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta talohan'izao fifampiantsoana mpanao gazety izao. Anarako tamin'ny président ravalomanana dia tsotra hoe ny afotsiny dia za hoe ameo andraikitra ny tanora hitantana Madagasikara. Tsy midika mihitsy zany hoe tsy maintsy ministra ireo tanora ireo. Ny tenako aloha za tsy m'intéressé an'izany andeha hoe andeha taky ministère zany satria ny hafa fantatro dia zao za manana vatoeka programme anankiray izay io efa hitanareo manomboka io izy io tsy mahatratria ho tanterahany programme ireo. Voalaza fa tsy eo amin'ny sehatra ny fampandraisana andraikitra ny tanora eo amin'ny asa izay ihany no tokony ho tohanana mafy fa eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena amin'ny alalan'ny fitadiavana mpiara-miombonantoka raha ny fantatra androany teto Mahamasina. Fa maro amin'ny mponina eto an-drenivohitra no efa nahita tombotsoa avana tamin'ny fitondrana Andriamatoa marika ravalomanana. Fony izy ben'ny tanàna na ihany koa fony izy filoham-pirenena ny famerenana indray ny fiainan'ny vahoaka malagasy ao anatiny tsara kokoa no viana ny kandida marika ravalomanana. Nisy olo-tena azy tamin'ireo toerana sasany teto an-drenivohitra ny vadiny lalao ravalomanana ny ainy ny fen'ny vahoaka nampafantatra ny tokony atao mandritry ny fifidianana ary indrindra ny tondra fanampiana ho an'ireo vehivavy mpanasa lamba tetsy Isotry. Arahantsika avy hatrany makasika izay. Nandritra ny fitsidiana nataony ben'ny tanàna Antananarivo Ramatoa lalao ravalomanana tamin'ireo mponina sy mpanohana ny kandida larana 20 ao Anosy be Mandrangombato no nanambarany fa tsy diso safidy raha ifidy ny larana 20 ny kandida marika ravalomanana izy ireo. Tafiditra ao anatin'ny fandarana asan'ny kandida dia ny manifesto izany ny fijerena ny sosialim-bahoaka toy ny asa, ny fahasalamana, ny fampianarana ary ny sakafo.
nanome toromarika ihany koa ny vadiny candidat marika ravalomanana teto. Aza misalasalatsony tsy ho diso anjara amin'ny fampandrosoana itsika. Ianareo tanora dia hofanina aza hotsika miasa miaraka ahitana fahombiazana. Itsika reny falifaly tanora e! Manana ary fanantenana fa tsy maintsy mandresika e! Ianareo vehivavy satria ny tenako reny miditra an-tsekoly daholo ny zanakitsika ary mahazo le fitaovana indray e! Miady vatrany amin'izany mihitsika reny eo. Dia zao ary rehefa mandeha mifidy tsika ahoana? Atako voky sakafo ndraiky izy e! Asitsika ny cantine scolaire satria tsika vehivavy dia sahirana loatra mijery an'ireo taranaka faramandimby ireo. Fa raha tianina taranaka vaniny tsika aza takalo vola ny safidinao, vola tsy maharitra anao herintaona koa dia nefa very ny taranaka malagasy. Nafarany dada talia nafarany dada talia anaty azo itsika tsiraray satria mandresy lahatra olona anankiray nareo reo dia lasa mifidy atsika daholo. Ilaina resena lahatra ny olona so izy voarebireby fa alao mba manana ampotsika malagasy avotatsika ty fireneny ty. Alao mba hanana ampotsika malagasy mba ho tonga vanina ny taranaka faramandimby. Ny anay olon-dehibe ange efa vita e, fa reo taranaka reo zanakitsika hoaiza ny fiafaran'ireo raha fantrana ohatran'izao foana no mitoy. Tsy teny anosy be mandrangom-bato irery ihany no notsidiany fa tetsy amin'ny toerana fanasan-damba iray Tsisotry ihany koa. Tsy nandalo fotsiny fa nanolotra kojakoja maro ilain'ireo mpanasa lamba ireo toy ny koveta, ny so, ny fanamiana entin'izy ireo manao ny asa sy ny maro hafa. Satsabetabe zay amin'izao fahatongavanena mijery an'izao fahoriana izao vahoaka ato anaty bassin izao manome fitaovana entina anasana lamba dia misaotsabetabe amin'ny fanampiana maro koa no ohatry izao mba mijery ny sahirana. Le fizarana daholo fa samy ato amin'ny bassin azanaky dada sy neny daholo tsika 25 daholo. Zao anisan'ny tanora manaraka marika ravalomanana efa hitako tamin'ny adefitra tamin'ny maly ny zavatra asa ataony dia manantena ny tanora fa rehefa tonga amin'ny fitondrana izy dia mba hitsinjo ny tanora indrindra fa mpianatra eny amin'ny lycée mba ho tsinjovina manokana satria be da be ny olona eny amin'ny mpianatra ny lycée zao tsy ampy ny fitaovana tokony ny any andafy zao raha ohatra hoe manao examen pratique dia misy fitaovana fa ny eny amin'ny lycée tsy manana fitaovana dia mba mangataka zany zay rehefa tonga eo izy mba amena fitaovana mpianatra ny lycée sotra to. Dia mifitondrany dada mihitsy ny tena tiana izy satria tamin'ny androny dada dia nizarana tabile tsy nandodoraha tany am-pianarana izay zanakay sakafo foana tany am-pianarana tamin'ny androny dada dia nirinay zany mba i dada ihany no tonga amin'ny fitondrana amin'izao prédieusem izao. Mila jerena kaiky ny vahoaka ety fotony toy izao mba ahafahan'izy ireo mitovy lanja amin'ny olona rehetra. Tsy mijery tavan'olona fa vonina ny anampy ary ampiakatra ny farim-piainan'ny malagasy mandrakarivo ny candidat marika ravalomanana sy ny vadiny ho iatrany ny fanomezany toky androany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray nisy ny atrikasa fankatoavana ireo vokatry ny fandalinana sy ny fanombanana makasika ny fidiovana, fanadiovana ary ny rano fisotro madio eto Madagasikara. Nototosaina teo anivo izay nototosainy teo anivon'ny ministeran'ny rano niarahana tamin'ny OMS sy ny UNICEF teny amin'ny Colbert Antaninarenina. Nandritra io fankatoavana io no nanehoan'izy ireo tamin'ireo mpiara-mombona antoka fa vonina ny ministeran'ny rano ampivoatra ny tontolon'ny rano fisotro madio, ny fanadiovana ary ny fidiovana eto amintsika. Raha tsika avy hatrany ary ny vaovao tanteriny Norofitiavana sy Rivorajoana Arvelo hatrany. Anisan'ireo faritra mijaly rano raha iny faritra atsimon'i Madagasikara iny indrindra ao Androy raha ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny ministeran'ny rano tamin'ny taona 2024.
Ny faritra atsimo izay anisan'ireo faritra tratry ny trangana anoanana be indrindra isan-taona ka antony nametrahana io faritra io ho laharam-pamehana eo amin'ny fampidirana ny rano fisotro madio. Marina fa 520 kilometatra miala ny tanàna ao an-toerana vao ahitana rano. Efa nisy kosa ny fandraisana andraikitry ny ministera ho famanana io olana io. Mahakasika ny famatsiana rano fisotro madio manerana ny Madagasikara kosa, voalaza fa ny orinasa JIRAMA no tompona andraikitra ny amin'ny fahatapahan-drano. Efa manomboka miaritra ny loharano eto amintsika vokatry ny fahapotehan'ny tontolo iainana. Fantatsika ny hoe fiovaovan'ny toetrandro maneran-tany na changement climatique. Izany no anisany olana voalohany amiteraka ny fahasaranana amin'ny rano manerana Madagasikara, tsika rehetra ny miara-mitady ka ny antso avo ataoko amin'ny vahoaka dia hoe aokotsika atsapatena fa tsy fanajantsika ny tontolo iainana, fandoroana ny tanety, fanaovana fangadina ny lavaka rehetra mba ahafahana manao tavy na manapaka ny azo ahafahana manao tavy. Zany rehetra zany no miteraka amin'ny fahasaranantsika amin'izao fotoana. Mbola tsy tara loatra nefa satria Madagasikara dia mbola anisany voalaza fa manana ny ampy amin'ny lafin'ny tontolo iainana iarovana ny rano. Eo amin'ny resaka fanadiovana ny tanàna indray ny fako izany efa manomboka voavany olan'ny fivangon'ny fako eto andrenivohitra tao anatin'ny tapabolana izay vokatry ny fiaramiasa ny ministera sy ny Desambra. Ny ministera izay nanoana ara-pitaovana toy ny camion na ny fiara lehibe ahafahana manaisitra ny fako. Ny volana Novambra teo no tonga ireo camion ireo raha toka Androany sy Rahampitso no fantatra fa hisitraka ny karaman'ireo mpamatsy izany. Nandroso dia nandroso fa nadiovana ny tanalivo mbola ho atsarainy zany Rahampitso raha afaka pitsy amin'ny herinandro ity amin'ireo camion vaovao nentandreo ary efa namebaiko ny Samva fa mila miara-mientana miara-miasa foana amin'ny commune urbaine Antananarivo izy satria commune urbaine ny mahalala ny fomba fitantanana ny fanadiovana Antananarivo na dia hoe tsorika ara-mafisika fa Samva tompona andraikitra voalohany amin'izany fa itsika rehetra na ny vahoaka na itsika tompona andraikitra ministera isan-tokony dia samy tokony hanahoezaka amin'izany daholo. Ankoatra izay isy ny fiaonambe eo amin'ireo mpamatsy vola amatsiana ny rano fisotro madio any Costa Rica ny 2024 ka ireo firenena manana ny politika pampandrosoana matotra eo amin'ny sehatra io no ovatsiana vola. Izany indrindra no antony nanehoany teo anivon'ity ministera ity ny fahavononany raha ny fantatra Androany teny Antaninarenina. Ny fahafolo ny volana Desambra kosa no andro maneran-tany ny fanambarana ny zon'olombelona ka amin'ity taona ity no ankalazana ny 70 taona ny Androany ihany koa no nankalazaina ny 20 taona ny fanambarana mikasika ny mpiaro ny zon'olombelona. Nisy araka izany ny fankalazana ireo andro maneran-tany ireo ho antsika teto Madagasikara ka nisy ny atrikasa fampafantarana ny toeran'ny Madagasikara eo amin'izay fanajana ny zon'olombelona izay ary nisy ihany koa ny fampirantiana. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Ny fahafolo ny volana Desambra no andro maneran-tany ankalazaina ny zon'olombelona. Miavaka ny fankalazaina tamin'ity taona ity satria feno 70 taona ny fanambarana. Fa androany fahafolo ny volana Desambra 2024 ihany koa no nankalazaina ny 20 taona ny fanambarana mikasika ny mpiaro ny zon'olombelona. Raha ho an'i Madagasikara manokana tranga maro no mbola mitaratra ny tsy fanajana ny zon'olombelona raha tsy laza fa tsy ny fiainan'ireo olona voafonja izay namoany avy eo anivony Amnesty International fanadihadiana fa tsy misy mihitsy ny fanajana ny zon'olombelona any amin'ny fonja fa sady teriny trano ny maloto no tsy zarazary ihany koa ny sakafo. Maro amin'ireo voafonja ihany koa no tsy mbola nandalo fitsarana ary zaza sy tanora ny ankamaroany. Ny fahateran'ny fotodrafitrasa fa eo ihany koa ny tsy fanamboarana fonja intsony no antony mahatonga ny fahamaroan'ny olona any am-ponja. Tsy nisy intsony mantsy ny fanavaozana ireo fonja eto Madagasikara tao aorian'ny fanjanahantany saingy efa misy kosa amin'izao ny ezaka fanamboarana sy fanitarana fonja vaovao. Tena anisan'ny vaindohan-drarano ministeran'ny fitsarana mihitsy ny fotodrafitrasa mba anitarana ny fonja satria hita miariary ny tsy fahampiana ary ireo fotodrafitrasa ireo dia fotodrafitrasa tany alohan'ny fanjanahantany tany tamin'isan'ny olona tamin'izany ny mbola ampiasaina amin'izao zany hoe tsy ampy be dia be mihitsy. Misy fonja maromaro ny foromin'ny ministeran'ny fitsarana tato izay mba hampihena ny isan'ny olona ao anatin'ny fonja.
efa maro ihany koa amin'izao ny dingana lalovan'ny Madagasikara mikasika ny fanajana ny zon'olombelona toy ny fankatoavan'ny Madagasikara ireo fanekena fototra iraisam-pirenena ny fiarovana ny zon'olombelona saingy mbola lavitrezaka ny fanajana izay zon'olombelona izay eto amintsika taratra izany amin'ny fitsaram-bahoaka ny tsy fandriampahalemana ary ny fisiany tsy maty manota fa indrindra ny fahantrana lalina mbola iaina ny poniny. Ny zotra ny zon'olombelona moa dia lavitrezaka raha ampitaina amin'ny firenena afrikanina dia efa lasa lavitra ihany ny firenentsika raha tsy tena afa-tsy ny hoe fanajana ny zon'olombelona dia ny sakana Madagasikara tsy nroso tena nivon'ny fifandomana na ady mivantana. Maro moa zany no fanambo mbola miandry ny fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara raha tsy ilaza afa-tsy ny fitsaram-bahoaka, ny tsy fandriampahalemana, ny fisiany tsy maty manota ary indrindra ny fahantrana mbola mianjady amin'ny akamaroam-ponina. Nisy ny fankalazana ity andro maneran-tany ny fanambarana ny zon'olombelona ity teto Madagasikara ka nisy ny atrikasa fampahafantarana ny toeran'ny Madagasikara fa nisy ihany koa ny fampirantiana nataony avy eo anivon'ny sampana tsirairay izay miaro ny zon'olombelona. Dia tapitreto ny vaovao amin'izao alina izao angasitra hatrany tompolasy sy tompoko vavy ny fanarano izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandram-piona mamehy fotoana antsika rehetra indray ho amin'ny rapitso.